Ampitomboina ao aminareo hatrany ry havana ny fahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao hatrany izay ry Tompo Iray Nezany an-danitra fa nomeno indray azo andro vaovao izao. Misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny famondraponao, ary misaotra ny amin'ny fahasoavana tobako amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tantaran'i Hezekia mpanjaka indray ry havana no andeha hitarafatsika ny fanitretena ao anatin'ny lohahevitra hoe manitry tena ny mpino. Narary saiki maty mantsy Hezekia mpanjaka ny tonga namangy azy Isaia mpaminany. Nirahiran'Andriamanitra ity mpaminany ity mba ilazan'ny mpanjaka mba hanafatra ny ankonany vaofaty izy. Rehefa nandre an'izany ny mpanjaka dia hoy izy ao amin'ny mpanjaka faharoa, toko faharoapolo, andininy faharoa sy ny fahatelo. Izao no fivakan'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nitodika ny akany amin'ny rindrina izy ka mivavaka tamin'i Jehovah hoe: Jehovah, ingany ka hotsarovana ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra, ary nanaovako izay tsara eo masonao. Dia nitomany mafy dia mafy izy. Amen. Dia rehefa natondra izany mivavaka an-dranomaso izany ry havana dia nitoean'ny tantara eo amin'ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafito amin'ity mpanjaka faharoa toko faharoapolo ity dia izao: tsy mbola tafavoaka ny tanàna akory Isaia mpaminany dia nasainy n'Andriamanitra niverina indray niteny tamin'ny Hezekia mpanjaka fa nohinoan'Andriamanitra ny fitarainany ary hitany ranomasony izay endriky ny fibebahany ka dia nosotrahin'ny Tompo izy, ary mbola nampiny 12 taona indray ny andro iainany. Eny, mba ahazoana manatanteraka ny fanasitranana dia nasaina naka ampepanamby aby ny mpanjaka mba apetraka eo amin'ny ivay dia sitrana izy. Reto ary no azo lazaina ho niara-ny asa nahatanteraka ny fahasitranan'ny Hezekia mpanjaka. Voalohany dia io izany dia ambarantsika mandrakariva hoe fahasoavana. Fahasoavan'Andriamanitra no nahasitrana azy satria izao: misy ny mivavaka fa tsy sitrana. Ny an'i Paoly aza moa dia hoy Jesosy hoe: ampy anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Korintana faharoa toko faharoa ambin'ny folo andininy fahasivy. Misy izany vavaka atao fa dia izay noho ny fahasoavana dia tsy sitrana fa zao koa. Dia misy koa anefa noho ny fahasoavana dia sitrana, ary izay ny Hezekia eto. Inona no hevitra izany? Haintsika tsara fa n'inona ataontsika ao amin'ny fiainana dia any amin'Andriamanitra ny fanapahan-kevitra, any amin'ny any fa dia ny anjarantsika dia ny mitodika aminy tahaka nataon'i Hezekia eto. Faharoa, niara-ny asa tao anatin'izao fahasitranan'i Hezekia izao koa ny fijoina vavolombelona nataony satria tsy misy azo kianina izany. Hitantsika eto ry havana. Jereo hoy engane ka hotsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana. Io izany dia tahaka ny Davida ny tantarany. Sy tamin'ny foko rehetra. Io izany tamin'ny fiainan'ny ray manontolo, ary nataony izany noho ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'ny mpiara-belona aminy. Ary fahatelo, ny nanaovako izay tsara eo masonao hoy izy. Inona tsoa moa ry havana no tenenina amin'izany? Izany izany ny fijoina vavolombelona niara-ny asa koa tao anatin'izao fanasitranana izao. Fahatelo, ny fanetretena ny teo anatrehan'Andriamanitra, satria na dia efa hoe ho faty aza izy fa tsy ho sitrana dia mbola izao ny ady varotra izy, satria fantany fa ary inony fa ity Andriamanitra ivavahany ity dia lehibe noho izy ary mahavita ny zavatra rehetra. Izay izany ry havana ilay hoe fahaizantsika miankina amin'Andriamanitra mandrakariva, ary izay fiankinana izay no endriky ny antsoina hoe fanetretena, ary izay no tena hitantsika eto amin'ity nataon'i Hezekia ity ihany koa. Manarak'izany moa dia ilay hoe vavaka amin'ny ranomaso sy ny fiainan'i Hezekia iray manontolo, mariky ny fibebahany izany. Izao ry havana, araka ny tenenina teo hoe ilay lohahevitra ny tena ampandinintsika hoe manitry tena ny mpino fa izao koa nefa no ataovy ao an-tsaina.
amin'ny zavatra rehetra fiainantsika izany dia miara-miasa daholo ireny eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'i Jesoa Kristy ka hitarafany ny fiainantsika tsirairay avy. Noho izany dia izao, mahay zahatrany mametraka ny Tompo eo amin'ny toerany tahaka an'ity nataony Ezeka ity hoe na dia efa tonga amin'ilay fiteny vahiny hoe condamné, izay ilay tena milaza azy izany, tena hoe ho faty izy dia mbola nositrany ny Tompo hatrany. Izany hoe mahatohina an'Andriamanitra izany. Raha atao sary an-tsaina dia angamba no azo ambara tahaka an'izao hoe voakitika mihitsy ny fon'ny Tompo ka dia hitany ny fitarainan'ny mpanompony noho ny fijoroana vavim-belona, ary indrindra noho ny fametrahan'ny Tompo eo amin'ny toeran'izany. Izay ilay endriky ny fanentrehateny eto. Koa tiana hiatrany ny mampahery anao ry havana, na inona na inona miseho amin'ny fiainana izany dia izao hoe tro vavim-belona tsara amin'ny fanarahan-dia amin'ny Tompo. Dia mbola azo iadiana varotra koa izany izy eo amin'ny vavaka izay ataontsika, ary indrindra indrindra mahaiza manitry teny eo anatrehan'ny Tompo ka dia ampiasaho tsara amin'ny toerany fa izy ny Tompo ary tsika dia mpanompo. Izay izany ilay tena zava-dehibe eto izy ny Tompo dia tsika mpanompo dia hitanao anatin'izany fa dia mamaly vavaka izy noho ny fahasoavana koa. Izay dia na inona na inona mahazo anao, na inona na inona mety ho fahasahiranana, na inona na inona mety ho aretina ihany koa dia irariana mba hanehon'ny Tompo fahagagana tahaka ny Ezeka ihany koa, ka dia izany hanome fahasitrahana feno ary mbola hanome tombonandro fahavelomana ihany koa nataony tamin'ny Ezeka izany. Ka maninona no raha iadiana varotra mba ataony aminao koa. Amen. Dia aminao hatrany ary ny fiadanan'i Jesoa. Amen.